Nampafantarina teny amin'ny biraon'ny ministeran'ny asa vaventy mikasika indrindra ilay asa fanamboarana ny tetezan'ny Kamoro. Tetezan'ny Kamoro izay miorina ny amin'ny làlam-pirenena faefatra. Nampafantarina tamin'ny pampalala vaovao tokoa izany foto-drafitrasa goavana izany azo ambara fa iankinan'ny sehatra ny fitaterana ary azo ambara mihitsy aza moa fa iankinan'ny toe-karen'i Madagasikara ny foto-drafitrasa izay heverina fa ampandroso tahaka ito. Tetezana vaovao mahazaka fiara vaventy ary afaka hifaninana fiara roa no apetraka ao Kamoro. Enina sy $420 tapitrisa no teti-vidin'ny fanamboarana izay efa matsim-bola avy amin'ny banky iraisam-pirenena. Ny orinasa frantsay Eiffage izay efa nanatanteraka foto-drafitrasa maro tany la Frantsa toy ny fanamboarana ny Tour Eiffel sy ny tetezana samihafa tany Afrika toy ny autoroute amin'ny tany Dakar ao Sénégal ary tany Frantsa nanao viaduc de Milo, ny viaduc de la Grande Ravine ary ny viaduc de la Moselle. Ny volana meo avy izao no anombohan'ny asa fanamboarana ny tetezan'ny Kamoro ary vita ao anatin'ny 220 volana ny asa rehetra. Tonga ilay nandrasantsika ny tetezana tia pont Kamoro dia amboarina tanteraka ary tetezana vaovao ny eo ankaikinao no amboarina vaovao zay mazaka tomobile maro. Fatatsika fa tsy latsaky ny arivo ny tomobile mandalo amin'iny isan'andro ary tena nisy olana mihitsy satria matetika katso ny lalana noho ny tetezana efa antitra loatra mihoatra amin'ny 20 taona le tetezana ankehitriny io tamin'ny 1937 nanamboarana azy ka tafiditra anatin'ny tantara zany tsika zao manomboka amin'ity volana me ho avy tia dia io société io zay mitovy lanja amin'le société ngeza frantsay misy eto amintsika reny mitovy mihitsy dia anomboka ny tetezana io zany zareo $14,600,000 ny vidin'ny tetezana io zay financeny Banque mondiale. Dia ny zavatra nangatanay zany tamin'ilay izy dia hoe le tetezana taloha zany tsy maintsy hoe amboarina kely aloha dia mba ahafahantsika mivezivezy amin'iny mandritra ny fanamboarana le tetezana vaovao zay pont suspendu ihany koa mitovy amin'le taloha. Zay zany ka zay tantara zay dia zava-dehibe satria taloha fatatsika fa ny vahoaka malagasy dia vitsy tamin'izany 1937 zany. Amin'izao tsika miteny zao 2015 tsika zao efa taonjato fa 120 dia tsika rehetra zany samy miara mahita fa andeha amboarina tetezana vaovao ary le Tour Eiffel le any Frantsa io dia zareo ihany nanamboatra an'io zany hoe tsy le retolona reto satria moa zany efa tamin'ny 1889 ngamba ny Tour Eiffel nanamboarana tsika zao 2015 dia jereo fa mbola mitazona foana ny Tour Eiffel hatramin'izao. Raha ny fanazavana tsy hanelingelina amin'ny fivezivezena amin'ny làlam-pirenena faefatra ny asa fanamboarana mbola mipetraka hatrany ny tetezana teo aloha ary tsisy ny fanapahan-dalana maharitra tanterahana. Marihana fa tamin'ny alalan'ny tolobaritra misokatra ho an'ny orinasa iraisam-pirenena na ny appel d'offre ouvert international no tanterahan'ny banky iraisam-pirenena no nahazoan'ny orinasa Eiffage ny tolotra fanamboarana ny tetezana tao Kamoro.